Voninahitra dia atolotsika ho an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina. Ho ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra feno izay efa nomen'Andriamanitra antsika hatrizay ary mbola nomen'Andriamanitra antsika mandrakizay. Mankasitraka an'Andriamanitra lehibetsika noho ny amin'ny fitiavany sy ny famindrapo ary ny fitahiany manokana izay mbola nanomezany antsika indray izao tombon'androm-pahavelomana izao, nanomezany antsika ihany koa fotoana anankiray ahafahantsika mbola mifampahery, mifampivavaka, mifampizara ihany koa ny tenin'Andriamanitra izany. Faharoa manarakaraka izay dia manonona ny fitahian'Andriamanitra ary manonona ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka indray ankehitriny. Mino manokana fa tsy kisendrasendra mihitsy ny fotoana izay ahitanao izao fotoam-bavaka izao, fa efa nomanin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy manokana mihitsy ity fotoana ity, mba haninona, mba ampahirezan'Andriamanitra anao zay betiketraka ao anatin'ny ady, mba anasitranan'Andriamanitra anao zay mety mitoetra ao anatina aretina, ary ihany koa amonjen'Andriamanitra anao zay mety tena anatina ataoko hoe aolana maro samihafa na ianao zay kivy kanefa mila fampahirezana. Noho izany ho iaho tsy kisendrasendra ity fa manana planina goavan'Andriamanitra mba anasoavany, amonjeny, ary ihany koa idiry an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay mino an'io Andriamanitra io. Ka ny dery, ny haja ary ny voninahitra dia ho atolotsika ho an'Andriamanitra ireriany. Satria moa resaka momba an'Andriamanitra no iarahantsika manatanteraka fotoam-bavaka tahaka izao, de hoy amintsika rehetrarehetra izay manaraka. Ry havana, eo amin'ny fampona an'Andriamanitra de ity, raha ihany ny zavatra tediavin'Andriamanitra voalohany. Raha misy olona te hahita vokatra, raha misy olona te hahita an'Andriamanitra miasa, raha misy olona te hahita ny herin'Andriamanitra sy ny famonjeny, eny, raha misy olona te hahita andovany fitenina mandrakizay, de tokana androany aloha voalohany tsy maintsy manana finoana ilay olona. Ka ny loha-hevitra izay ho zaraiko aminao ary androany de izao: tongava aminao arak'izay ninonao. Tongava aminao arak'izay ninonao. Mazava ho azy ry havana fa ny Andriamanitra zay lay ivavahantsika, le antsoina hoe Rain'i Jesosy Kristy, lay Jesosy Kristy tompo, lay antsoina hoe zanak'Andriamanitra, lay tonga ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity, de ambara amintsika tsiraray avy izy naniraka amin'ny fanahy masina mba ho tonga amintsika hiaraka amintsika amin'izao fotoa zao mba hananantsika antoka sy fatokina an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ohatra any amin'ny Hebreo 2:1-9 de zao voalaza ny soratra masina. Hebreo 2:1-9 de mampianatra toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalosoa izay mazoto mitady azy. Averiko, fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra. Be de be ny olona indraindray no miteny hoe tsy sao de tsy miasa tsony Andriamanitra, sao de tsy mamonjy olona tsony Andriamanitra, sao de tsy maneho ny heriny tsony Andriamanitra, sao de tsy afaka manao zavatra ny fiainana zanak'olombelona intsony Andriamanitra, sao de tsy afaka miasa amin'ity zao tontolo tontsiny Andriamanitra. Ry havana, zao ny ambaran'ny soratra masina: raha tsisy finoana de tsy misy na inona inona azon'Andriamanitra atao. Fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy, averiko, tsy maintsy ho ny baiboly, tsy maintsy mino aloha le olona. Ny finoana nanan'ny olona anankiray, ny finoana nanan'ny fiangonana, ny finoana nanan'ny olona zay manatona an'Andriamanitra na tonga an'Andriamanitra afaka anasoa, amonjy, anao zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy. Noho izany azy, enoy izao afatra izao araka le loha-hevitra izay omen'ny tompo antsika androany de hoe tongava aminao arak'izay ninonao. Noho izany ary hoy aho hoe ao amin'ny olona manana finoana ihany no afaka miasa sy manao zavatra ary miditra antsehitr'Andriamanitra. Averiko, ao amin'ny olona manana finoana ihany no afaka miasa sy manao zavatra ary miditra antsehatra sy mihetsika Andriamanitra. Mazava ho azy fa ny zavatra inonao dia ho tonga aminao sy ho tanteraka aminao tokoa arak'izay finoana anananao. Ka noho izay indrindrany de raiso ny famarinana izay tenin'Andriamanitra omeny antsika amin'ity andro androany ity.
raiso mihitsiny hoe nataon'Andriamanitra ho tonga amintsika zao afatra izao, nataon'Andriamanitra ho tanteraka horentsika zao afatra izao, mba ninona mba ho tanteraka amintsika reo fikasan'Andriamanitra, mba ho tanteraka amintsika reo sitrapon'Andriamanitra, mba ho hitantsika azo sapaitanana reo zavatra tian'Andriamanitra ho raisitsika sy tian'Andriamanitra ihany koa mba ho tonga voa eo amin'ny fiainantsika. Raiso iaho satria mazava le tenin'Andriamanitra omeny antsika androany hoe raha tsy amin'ny finoana, raha tsy misy finoana ao amin'ny olona de tsy misy na inona na inona azon'Andriamanitra atao mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy misy finoana ao amintsika de tsy misy na inona na inona, mazava ho azy zany fa tsy afaka hetsika Andriamanitra, tsy afaka hiasa Andriamanitra, tsy afaka mamonjy Andriamanitra raha ohatra ka tsy misy finoana ao amin'ny olona. Zany io mahatonga ny olona sasany miteny hoe sao de mba fandrebirebena ny fivavahana e, sao de mba fandaniam-potoana fotsiny ny fivavahana e, sao de tsisy ninina azo akory ny fivavahana. Mazava ry havana satria raha tsisy finoana amintsika tsy miasa Andriamanitra, tsy manao nininona Andriamanitra, tsy mamonjy Andriamanitra, tsy manasitrana izy ary tsy afaka amany olana zay misy eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'Andriamanitra de azon'Andriamanitra tanterahana somena avokoa zay rehetrarehetra inoantsika raha hitan'Andriamanitra fa tena araka ny sitrapony ary fantatr'Andriamanitra fa mety amintsika izany. Andriamanitra ke de efa teny tsy sitrako izy le mampahory na mampalahelo ny fiainany zanak'olombelona. Asan'ny tanan'Andriamanitra isika zanak'olombelona, zavaboarin'Andriamanitra isika zanak'olombelona. Tsy nisy olombelona tonga teto ambonin'ny tany ary tsy nisy olombelona niaina teto ambonin'ny tany raha tsy efa fanapahan-kevitra tao amin'Andriamanitra. Mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany. Andehantsika hozy Andriamanitra morona olona tahaka atsika, tahaka ny endrikintsika. Tsy nisy olombelona mipetraka teto ambonin'ny tany, tsy nisy olombelona nohariana teto ambonin'ny tany, tsy nisy olombelona niaina tety ambonin'ny tany raha tsy efa fanapahan-kevitra tao amin'Andriamanitra. No izany indrindrany amin'ny mazavaboary no harian'Andriamanitra atsika, anona mazavaboarin'Andriamanitra atsika ry havana de mazava io tenin'Andriamanitra io tsy sitrak'Andriamanitra ny mampahory, tsy sitrak'Andriamanitra mitondra lahelo eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ka hoy aho teo aloha, ao amin'Andriamanitra de azon'Andriamanitra tanterahana ary azon'Andriamanitra omena antsika avokoa zay zavatra rehetrarehetra inoantsika fa ho tanteraka amin'ny fiainantsika raha hitan'Andriamanitra fanaraka amin'ny sitrapony lay izy ary mahasoa antsika ihany koa izany. Efa vonona sy voahoman'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetrarehetra ry havana ho antsika fa miankina amin'ilay finoana no andraisantsika izany. Miankina amin'ny finoana atao anatiko zany, miankina amin'ny finoana ao anatinao zay mandray ankehitriny izany. Zany angeny natonga sany laza tany am-pentoany ty fotoanantsika androany ity hoe tsy kisendrasendra ny ahenonao zao afatra izao, tsy kisendrasendra no anarahanao zao tenin'Andriamanitra izao, fa efa voahoman'Andriamanitra ity afatra ity mba hatonga anao atakatra, hatonga anao alala ihany koa fa ao amin'Andriamanitra kay de efa voahoman'Andriamanitra ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetrarehetra omeny antsika fa voalohany miankina amin'ny finoana zay atao anatiko sy ao anatinao no andraisana izany. Ijery ohatra vitsivitsaka atsika zay natonga atsika hoentina hoe afaka ho tonga amintsika, afaka ho voaray atsika, afaka ho tanteraka amintsika re zavatra rehetrarehetra zay nandrandrayntsika mba tiatsika ho azo avy any amin'Andriamanitra raha misy finoana ao anatsika. Zay mahatonga atsika androany ampahirezina afaka ho tonga aminao i zavatra ndraindrainao io, i zavatra mba irinao ho tonga ho tokantranonao io, i zavatra tianao ho azo ao fiainanao io, fa mila manana finoana ianao. Ohatra voaloha zao ao amin'ny Matio toko 9 manomboka 5 ihany. Ao amin'io filazantsara Matio toko 9 io de misy tantarana kapiteny romanina anankiray. Ity kapiteny ity de nandreny amin'i Jesosy ary tsy vitany hoe nandreny amin'i Jesosy izy fa nareo mpianatra ara de niteny hoe mba nanisy soa atsika sy nanao zay mety amintsika io kapiteny io. Ny olana nefany de zao voalazan'ny soratra masina, manana zatovo izy, manana mpanompo izy zay tsy salama fa nampahoriny ny demonia, nijaly ny mpanompony tamin'izany fotoana izany, ny angavy fatratra izy ary naniraka ny reo mpanompo teo ambany fifehezana ny ndany nareo mba miazakazaka makanesany amin'i Jesosy de mba tenenao mba akaty an-trano mba anasitrana an'ity zatovoko ity
mba teneno izy de lasa motsy lasa reo mpanompo tamin'izany fotoana niazakazaka nakany am' Jesosy ambarako amitsika refa nielanyelan'ny toerana nisy an' Jesosy sy nisy an'ity kapiteny ty nielanyelan'ny toerana de teo am' dimy amby 30 kilometatra teo zany hoe tsy toerana akaikikaiky fa somary lavitra ihany izany kanefany de lasa reo mpanompo niazakazaka nakany rehefa tonga tany izy reo de niona tamin'i Jesosy de hoe Jesosy eo andobosotrano ony ny mpanompo le kapiteny ny zatovy le kapiteny fa tena ampijalininy demonialy oatra izy zao ny teny Jesosy ndao hoe ho avy mba hanasitra anazy ho avy nafaka an'izany zatovy zany fa rehefa tonga tao akaikikaiky ny trano zay nisy an'ity kapiteny ty Jesosy Kristy de nanomboka tonga reo iraka tenteny efa ao akaikikaiky eo Jesosy fa ho avy izy inona zavatra nataon'le kapiteny ndana mba hatsenao izy de sakano hoe Jesosy Kristy o aza manahirana ny tenanao akaty ambany tafitrano aza manahirana ny tenanao itsofoka akaty amiko fa zao Jesosy mitenena ihany ianao mitenena fotsiny ianao de ho sitrana ny ankizy lahy ry havanao gaga nge Jesosy efa honankoa ary nataon'izany kapiteny zany nefa ny ambarako amitsika ao fa manodididina ny 30 kilometatra teo nielanelan'ny toerana Jesosy efa niala avy any alavitra avany zay vonana sitrana n'ilay zatovy fa tsy navelan'le kapiteny hiditra tao an-tranony mba manana lehibe any ahako izy rehefa maniraka anary aho de tsy maintsy mandeha aho satria fiainana mamiaramila izany faro za koa manana zatovy zay mba fifehezako fa rehefa maniraka andreo atao zao tonga reo de manaraka baiko lasy reo manao rehefa irako isa mandana akary de mandeha reo satria reo mpanaraka baiko noho izany koa teneno am' Jesosy Kristy hoe raha vao miteny anao de enoko akatoaviko ekeko fa tsy mainty tanteraka zay teneninao jerevantsika keny tantary ao amin'ny Matio 7 ao amin'ny 5 ny nahasitranan'i Jesosy Kristy ny mpanompon'ilay kapiteny ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy de nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ny ankizy lako mandry ao an-trano marary ny paralysisa ka mitsary loatra de ho Jesosy taminy ho avy aho anasitra anazy de namaly le kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy miendrika idiranao ambany tafitranoko aho fa mitenena ihany de ho sitra ny ankizy lako fa za koa mba lehilahy manana ndehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana de avy izy ary amin'ny anankiray koa avy de avy izy ary amin'ny anankiray any andevy lahako atao zao dia manao izy ary noho nare izany Jesosy dia gagaka ny teny tam'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na de tamin'ny Israely azy ary lazaiko aminareo marina lazaiko aminareo fa maro no avy any atsinanana sy andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny zanaky ny fanjakana de arina any amin'ny maizina any ivelany any nisy nify tomanina sy ny fisikotroa nify 10 ary Jesosy niteny tam'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao arak'izay nononao de sitrana tam'izay ora izay le ankizy lahy mandehana tongava aminao arak'izay ninonao tsy lay zatovy zay tena napahorin'ny demonia lay zatovy zay tao anatin'ny aretina lay zatovy zay tao anatina fijaliana de ambarany soratra masina eto fa tsy mbola hitan'i Jesosy tare akory tsy mbola niaona tamin'i Jesosy akory mbola tsy tafiditra tao amin'ny trano zay nisy anazy marary akory Jesosy fa magaga de ity rehefa niteny le kapiteny hoe aza makany an-tranonay tsy tokony hitrany akory eny ianao fa zao mitenena fotsiny ianao de mino fa tanteraka zay lazainao mino fa hitranga zay ambarany vavanao de hoy Jesosy tena gaga ozy ny baiboly Jesosy gaga Jesosy noho ny finoany le kapiteny engane am'izao vanim-potoana na hoe am'izao taonjato misy atsika zao de mbola hita karazan'olona ety ambonin'ny tany io Jesosy Kristy io ka ho gaga hoe mbola misy olona manana finoana any ambonin'ny tany any
gaga Jesosy hoe mbola tsy nahita finoana toy izany ahako, na de tany amin'ny Israely oloko zany na de tany am'ireo mpanaradiana tany aloha aza de mbola tsy nahita finoana toy izany ahako, mbola tsy nahita finoan'olombelona tahaka izany aho. Ity olona ity ranga vao eo mifakahitaniko, vao zao vao mifanatitra tavamiko, vao zao vao nahiany milazako fa izy tonga de misy finoana. O Jesosy Kristy, ianao tenena de ho sitrany an'ikizy lahako, zao are tonga avy aminao araka zay ninonao, de tam'izay ora izay ho sitrana lay zaza. Inona ny antony? Satria nisy finoana tao anatin'io kapiteny io, de nisy fiantraikany na nasitrana ny zanany zany. O lay soratra masina nengatsika Hébreu 1:21, izay manatona an'Andriamanitra, izay manatona an' Jesosy Kristy de tsy maintsy mino. Ty kapiteny ty raha niaraka tamin'ny mpanompony ho any am' Jesosy, efa nisy finoana tao aminy alohany nanatona ny tany. Zay no natonga an' Jesosy hoe gaga ny am'izany finoana izany. Mbola tsy nahita finoana toy izany ahako, fa tongava aminao araka io finoana hitako ao aminao io, de sitrany anaraka tam'izay ny ankizy lahy le kapiteny. Ry havanao, teny nangatahany, teny nangatahany, nangataka tamin' Jesosy fotsiny izy mba miditra fo amin'ny zanany. Tena nampiseho ny fahalebiazan'ny finoany io olona io tamin'izany fotoana, nampiseho ny fahalebiazan'ny finoany io kapiteny io tamin'izany fotoana, de sitrana ny ankizy lahy. Nandray fanasitranana ny ankizy lahy, tsy nisy vavaka fametrahan-tanana tamin'izany, tsy nisy hoe vavaka nataon'i Jesosy manokana tamin'izany fotoana, fa ny hery finoana nanana le kapiteny na tonga Jesosy nyteny hoe tonga avy aminao arak'izay ninonao. Ry havanao, androany koa tonga amintsika ny afatra, raha manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra, ary mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Tsy maintsy mino zay manatona an'Andriamanitra. Mety miteny angambany hoe be de be ny kristianina am'izao fotoana zao miteny hoe tsy mandray zavatra mihitsy, tsy matsapa ny ninona mihitsy, ary mety hanisy azany koa ary ianao. Fa ny fanontaniana napetraka de hoe nisy finoana ve tao am'le olona? Nanana finoana ve le olona milohany anatonany an'Andriamanitra? Finoana ny takin'Andriamanitra voalohany, finoana ny jerevan'Andriamanitra voalohany. Fa raha misy finoana am'le olona de ho tonga am'le olona zay zavatra ilainy arak'izay finoana ao anatiny, arak'izay finoana ananany izany. Saorana an'Andriamanitra lehibe ho an'i Jesosy voninahitra fa sitrana ny ankizy lahy kapiteny tamin'izany fotoana izany. Faharoa, manarakaraka izay koa ao Matthieu 5:12 indray zao no andenga ho jerevantsika. Matthieu 5:12 de vakina eo amin'ny 1:20. Ty indray de nisy zanaka vavina vehivavy anankiray koa, vehivavy Kananita moa filazan'ny baiboly azy. Andonge ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 5:20. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny tanin'ny nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidôna. Anindro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona anao hoe mamindrafo amiko tompoko, ry zanaky Davido, ny zanako vavy ampahorin'ny demônia loatra. Zany hoe teto indray zao nisy zanaka vavin'ity vehivavy ty koa de nampahorin'ny demônia. Tena nijaly. Ary zay natonga an'ity vehivavy ty tena nangataka tamin' Jesosy hoe mba mamindrafo amiko sy ny zanako vavy. 7:20. Ary izy tsy namaly teny azy, dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roay izy fa miantso mafy ataorinantsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirahanao afatsy ho an'ny ondry very amin'ny taranaka Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy, dia niakohaka teo anatrehany ka nanao taminy nanao hoe tompoko vonjeo fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manimpy azy ho an'ny amboa kely. Fa o raha vehivavy, mariny zany tompoko, fa na de ny amboa kely azy mba mihinana amin'ny sombitsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompony ihany. De namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy eo, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao, de sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Tovitovy ihany tantara, zanak'ilay kapiteny na ny zatoviny nampahorin'ny aretina paralysisy, fa ny finoana nasitrana an'io zanany io.
eto indray de ahitantsika vehivavy fa tsy kapiteny na lehilahy tahaka le teo aloha. Ity vehivavy kananita ity de niona tamin'i Jesosy Kristy tao amin'ny toerana anankiray. De nangataka tamy mba mamindrafo fa ny zanako teny ampijaliany demonia, ampahorin'ny demonia loatra ny zanako Jesosy ah, ka mba mamindrafo amasitrano izy, vonjeo izy, nangataka tamy Jesosy izy mba amindrafo aminy sy io zanany io. Tena nitalao izy, niangavy izy, fa zao voalazany tantara, Jesosy nge tsy namaly teny, Jesosy koa tsy netiny tsy nanao nininina, tsy namaly teny an'le vehivavy akory, fa mbola sisika nangataka ihany le vehivavy. De avy eo ndray mpianatra mbola nyteny, Jesosy ah, tena roay mihitsy io vehivavy io fa mitabataba loatra taorinatsika, tsisy ifantohana, manelingelina, fa roay izy. De zao ndray niteny Jesosy Kristy, rehefa tsy niteny Jesosy teo aloha, de namaly ndray Jesosy hoe raha vehivavy eo, za nge tsy ndraha nahafatry ho an'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Dika zay tsisy ninina azy komenanao aty, tsisy fanasitranana sy fanafana omeko ny zanakao aty, fa ho an'ny zanak'Israely natongavako taty voalohany. Fa eny o de kapiteny, ozy lay vehivavy kananita. Fa zao Jesosy ah, mba mamindrafo amin'ny zanako ah, de mamindrafo amiko ihany koa, mba avonjero io zanako io. Fantelina, tsy maintsy niteny Jesosy, zao ary, tsy mety raha maka mofo-jaza, zavatra efa rezervena ho an'ny zaza, kanefa maka izany mofo izany ray, de atsipy ho an'ny amboa kely le izy. Zany hoe noharina tahaka hafahafa, le ohatra nyteny Jesosy tamin'io vehivavy kananita io. Fa tsy nahoany zany, fa mbola nisisika le vehivavy, nangataka ihany. Jesosy afantatro ah, fa na ny amboa kely azy, mbola manana mba mihinana sombotsombony, latsaka amin'ny latabatry le tompony ihany. Noho izany fantatro Jesosy ah, fa misy mba ho anay mianaka ao. Gaga Jesosy ah, de zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, 2:20. De namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Tatsika ny zavatra nambaran Jesosy Kristy tompo teto de hoe lehibe ny finoan'le vehivavy. Finoana ny hitan'i Jesosy, matoa ty vehivavy ty zany ny sisika, tsy hoe tsy te haome Jesosy. Matoa ty vehivavy ty zany ny sisika, tsy hoe tsy te hanafaka na nasitra, tsy hoe tsy te hanasitrana ny zanany Jesosy, fa nijery ny tanjaky ny finoana na ny habean'ny finoana, nijery ny finoana tao anatin'ity vehivavy kananita ity Jesosy. Ohatra nahoana, tena mino ve ty vehivavy manatona anaty tahaka le kapiteny Romanina, tena misy finoana avy ao anatiny ao. Raha tonga eto anatrehako izy, mino ve izy fa manasitrana ny zanany ah, afaka manafaka mizanany ampahorin'ny demonia io ah. De hoy Jesosy tongava aminao, na hoe raiso anao sy ny zanakanao le zavatra nirinao, le zavatra nietaeta tao am-ponao. De hozy ny Baiboly hoe niaraka tamin'ino ora iny ihany koa, de sitrana afaka tanteraka ny zanaky ty vehivavy ity tamin'iny ora iny. Ry havano izay manaraka am'izao fotoana izao, mbola tsy miova Andriamanitra ray, mbola tsy miova Jesosy Kristy, mbola tsy miova ny fanahy masina, ary mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra, fa tokana ihany ny tediavin'Andriamanitra androany. Misy finoana avy ao amintsika zanak'olombelona, mbola mino ve tsika fa misy Andriamanitra, mbola mino ve tsika fa miasa ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra le tsy mety maty, Andriamanitra le tsy miova ny heriny, Andriamanitra le tsy mety miova ny zavatra ataony, fa zay nataony taloha mbola nataony tamin'ny andron'ny apôstôly, mbola nataony tamin'ny andron'ny mpianatra, mbola nataony tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, ary mbola nataony am'izao vanim-potoana misy antsika zao. Fa tokana mila manana finoana, arak'le finoana ao amintsika ihany no azahoantsika sy rehetrarehetra ilaina fany amin'Andriamanitra. Tantara roa samy hafa angamba ny hitantsika teo aloha. Voalohany, ny nasitranana zatovon'ilay kapiteny izay narary ny paralysisy, nanafahana ny zanak'ilay vehivavy kananita sy nampahorin'ny demonia. Afaka izy ireo satria naninona, nanana finoana lehibe izy ireo. Tena nampiseho ny fahalehibeazany finoany ity vehivavy kananita ity, ary zany nandraisan'ny zanany fanasitranana sy fanafahana izany. Lehibe ny finoanao raha vehivavy ho Jesosy, kondokava aminao arak'izay rinao. Noho izany ry havanao, arak'izay finoana ananan'ny olona ihany no ho azona avy amin'Andriamanitra. Arak'izay finoana ananan'ny olona ihany no zavatra ho azony sy omen'Andriamanitra azy.
arak'izay ihany io efa imbetsaka nahitanay olona zay tao anatin'ny aretina sarotrasitraniny, tao anatina olana sarobahana no fatorana demonia manofo ratsy isan-kalina, taka misy maniny foana, taka misy olona maty miresaka aminy foana, ohatrany hoe misy olona miaraka aminy matory aminy manambady azy foana, nandritry ny taona maro nandany vola nitady fanafahana, nandritry ny taona maro nitady vahaolana, nampiasaina daholo ty karazan-dravatra rehetrarehetra ity fa nijaly nampahoriny zany zavatra zany. Misy zavatra mandehandeha any anatin'ny kibony any, ny fiainana de tsy mandeha amin'nonony, ny zavatra ataony ravarava foana. Fa isaorana n'Andriamanitra lehibe tamin'ny fotoana nandray ny filazantsara, nandray an' Jesosy Kristy ho toso famonjy ny fiainany, ka nino io olona reo fa Jesosy mahay manasitrana, Jesosy afaka manafaka azy amin'izany karazana nofo ratsy mampijaly azy zany, de voninahitra ao an'Andriamanitra. Fa ny finoana nananan'ireo olon'ireo, tsy ny finoana ny anaram-piangonana, tsy ny finoana amin'ilay pastera zay mitoro teny aminy, tsy ny finoana an'ilay mpitondra fivavahana zay milaza ny fampianarana aminy, fa finoany an' Jesosy Kristy, lay naharesy fahafatesana, lay nitsangana tamin'ny maty, lay lasa nitsangana nakany an-danitra, mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra Raitsito, le ho tonga ndray andro any hamonjy zao tontolo zao. Ny finoana ny Jesosy Kristy io no ampy hitondra fanasitranana, ampy hitondra vahaolana, ampy hitondra famonjena, ampy hitondra fanafahana ho an'ny olona rehetrarehetra izay manaraka an'io Jesosy Kristy io. Noho izany ry havanao amin'izao fotoana zao de hoe amintsika rehetra, inona kay ny salasalanao? Mbola velona Jesosy, mbola tsy miova ny heriny. Fa ny antsoko anao androany, nda ho anana finoana de ho sitrany ianao, nda ho anana finoana de hivaha io olanao io. Raiso ny famarina ny tenin'Andriamanitra, raiso ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Ary ekeo fa velona Jesosy androany, ny anentanako anao ekeo Jesosy ho tompy sy mpamonjy ny fiainanao manokana, ndao anatona azy le olana tsy hain'ny olona novahana teo amin'ny fiainanao, le olana tsy nahitanao vahaolana hatramin'izay, le aretina tsy hainy hositraniny. Efa mba nandeha tany amin'ny dokotera ianao, efa mba nitady fanasana tetseroa ianao, fa ndao mba andao tahaka le kapiteny Romanina, na de kapiteny manam-boninahitra raha izy, lasa izy nanatona an' Jesosy de nangataka ny teniny. Meo any teninao, miteneny ianao de ho sitrany io zanako io, ho sitrany io zatoviko io, niaraka tamin'izay de sitrana izy. Ka hoy amintsika aza misalasala tsony, tsy ny finoana anaram-piangonana, tsy resaka religion, tsy izany tompoko nandraisana famonjena, tsy izany ny andana makany amin'ny fiainana mandrakizay, tsy izany ihany koa ny andraisana fanasitranana, tsy izany ny andraisana vahaolana, fa ny finoanao fa tsy miova Jesosy, ary ny heriny mbola ampy anao. Ary zao voalaza ny soratra masina, ampy anareo ny fahasoavako, afaka mbola hamonjy atsika izy. Melohany anarantsika ny fitohizan'ny hafatra nefa de isento kely tsika anaraka hira. Ka raha anaraka hira isika de tiako ianao tena olina hoe zany hira izay ataontsika zany de afaka hitondra fahampairezana ho anao, afaka ihany koa tena hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao.
Connais-tu mon Dieu? Il est le Dieu des miracles. Oui, il accomplit toutes ses promesses. Les miens coulent en abondance. Ses grâces n'ont pas besoin de recette. Oui, c'est mon Dieu. Oh oui, j'ai un grand Dieu. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Remplie de merveilles. Connais-tu mon Dieu? Il est le Dieu des miracles. Oui, il accomplit toutes ses promesses. Les miens coulent en abondance. Ses grâces n'ont pas besoin de recette. Oui, c'est mon Dieu. Oh oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu. Ka tapany faharoa de izao araky ny teniteny aloha ry havana de hoe io Andriamanitra rain' Jesosy Kristy, lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, le tonga ho mpamonjy ty zao tontolo zao ty, le mahataontsika teo amin'ny asy-ijaliana ary nalevina ka nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Lay Jesosy tsy voatazo mifasana fa nitsangako velona, ary lay fanahy masina zay nirahany Jesosy Kristy miaraka amintsika ty ambonin'ny tany de mbola tsy miova izy. Fa izao afaka mbola miasa, afaka mbola mamonjy, afaka mbola manasitrana, ary afaka mbola manafaka olona be dia be io Andriamanitra io Jesosy Kristy io, fa miankina amin'ny finoana ao anatin'ny olona izany. Ny finoana anantsika tsy raray avy ihany no ahafahantsika mandray na mahazo zay rehetrarehetra ilayntsika avy any amin'Andriamanitra ho iaho tany aloha tany. Ary zay mahatonga soratra masina miteny hoe tonga avy aminao arak'izay ninonao. Tahaka n'ilay kapiteny Romanina na de nampahorin'ny paralysisy ary ny zatoviny de nandray fanasitrana ny zatovy io, na de tsy niona tamin'i Jesosy ary lay zatovy, fa lay kapiteny nanana finoana de ampy hitondra fanasitrana ho an'ny zanany zany. Tahaka n'ilay vehivavy Kananita, na de tsy niona tamin'i Jesosy ary ny zanany vavy, fa nampahorin'ny demonia loatra, de ampy hitondra fanafana ho an'io zanany vavy io zany noho ny finoana zay nisy tao anatiny ty vehivavy Kananita ity. De mbola hotoizantsika ihany ny afatra am'izao fotoana izao. Tsy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany ihany no nisy zany zava-mahagaga zany zay niraisiny sy nitranga
ary tonga azo tsapahitanana vokatry ny finoana tao anatin'ny olona zay neo natao am' jesosy anitranga tao amin'ny fiainan'ny olona zay nanatona jesosy araka ilay tenin'ny hebreo hoe zay manatona an'io andriamanitra io zay manatona an'io jesosy kristy io tsy maintsy mino aloha le olona tsy fihetsiketsehany ivelany jerevan jesosy tsy ny anaram-piangonana jerevan jesosy fa le finoana ao anatin'le olona izy tsy nanontanytany le kapiteny hoe inona ny anaram-piangonanao izy tsy nanontanytany hoe vavaka nanita hoe inona mba anaran'ny fiangonanao fa ny nanontanyiny de hoe misy finoana ao aminao fa arak'ire finoana ao aminao zay natonga jesosy teny hoe tena mbola tsy nahita finoatra ny kapiteny iny ary le vehivavy kananita de nyteneny jesosy hoe lehibe ranga ny finoana zany vehivavy zany de arak'le finoana daholy nandraisan'ireo olon'ireo vokatra azo tsapahitanana izany fa izao zavatra misy ireo olon'ireo de nanatona jesosy kristy niaraka tamin'ny finoana fa tsy tamin'ny andron' jesosy kristy tompo ireriany anefa ny riavana no nisy vokatra azony olona fa na tamin'ny andron'ireo apôstôly koa aza de voalaza ny soratra masina fa efa niakatra nataka any an-danitra jesosy efa tsy tety ambonin'ny tantsony izy fa ny heriny de mbola afaka niasa afaka mbola nietsika afaka mbola ndraisan'ny olona vokatra manerana ny ty tany ity ny asa ny herin'andriamanitra mbola afaka nietsika ny herin'andriamanitra afaka mitona fanasitranana afaka mbola mitona fanafahana afaka mbola mitona famonjena ary afaka mbola mitondra vahaolana ho an'ny olona zay manana finoana ohatra zao any amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra amby folo manomboka andininy fahavalo asan'ny apôstôly toko faefatra amby folo fakitsika avy hatrany eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo no amakina ny tenin'andriamanitra izany ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany listra na le mitongotra hatrany akibondreniny ka tsy afaka namindra ary nare am' paoly nitory-teny ary paoly noho ny banjina azy mafy ka nahita fa manam-pinoana osotranina io averiko tsara ny andiny fasivy ary paoly ary nare am' paoly nitory-teny io lehilahy io ary paoly noho ny banjina azy mafy ka nahita fa manam-pinoana osotranina io de niteny taminy tamin'ny femahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao dia niatsambontsambotra raha lehilahy ka nitsangatsangana niatsambontsambotra raha lehilahy ka lasa nitsangatsangana averiko tsara fa jesosy kristy hitatsika tsara ary mino fa fantatra tsika rehetrarehetra zay ataoko hoe mpino kristianina mafantatra ny baiboly ary mpino kristianina vahoaka an'andriamanitra mino ny famarina soratra masina fa tamin'ny androndry paoly efa tsy tetso jesosy efa niakatra ka ny an-danitra fa ny heriny sy ny asa magaga ataony de miaraka amin'ny olona rehetrarehetra zay mino azy de tamity indray mitoraka ity de voalazany tenin'andriamanitra hoe tany amin'ny tanana kely anankiray de listra zay i paoly apôstôly nitory-teny rehefa nitory-teny tao amin'ny toerany paoly de nahita lehilahy anankiray lina nandre any paoly izy lina tsara io lehilahy io mandre ny tenin'andriamanitra io lehilahy io ka rehefa nahita izany ty lehilahy ty de ambarany tenin'andriamanitra fa hitany paoly tao anatiny tsy mitovy am'ireo olona be dehibe zay manatrika ato ange ity lehilahy malemy ty izany lehilahy zany raha ny tenin'andriamanitra vakitsika teo efatra ny akibondreny io lehilahy io no nalemy zany hoe mbola voatonga tety ambonin'ny tany izy de nalemy lehibe any ty lehilahy ty fa de niaraka tamin'ny teny foana de aretina mbola nalemy nijaly io lehilahy io voafatotra io lehilahy io tena tsy hitan'io lehilahy izy eo atao mety efa nitsaboana efa nikarakarainy ray aman-dreniny efa natao daholo ny fomba rehetra fa mbola nalemy teo foana io lehilahy io tao anatin'ny taona maro taty arina lehibe any izy fa isaorana an'andriamanitra lehibe fa rehefa naheno am' paoly nitory-teny io lehilahy io de tsy nisalasala fa velona ny finoana tao anatiny nisy finoana velona ny tranga tao anatiny de zao voalazan'le tenin'andriamanitra vakitsika teo amin'ny andininy fasivy rehefa nare am' paoly nitory-teny io lehilahy io de hitany paoly ka nibanjina azy mafy paoly hoe nanana finoana osotranina raha lehilahy tsy le finoana tao am' paoly ihany akoriny natonga n'io lehilahy io sitrana fa mazava ny ambaran'ny tenin'andriamanitra hoe nanana finoana osotranina raha lehilahy
efa tena nandinika aho a tsy io lehilahy io rery akory ny teo fa mety nisy olona maro taona naraka mba nieny teo mba samy nieno amin'ny Paoly nitoroteny teo fa mety samy nanana ny finoana fa Paoly nahita hoe tena misy finoana ty lehilahy ty zany, misy finoana ao anatiny ao ary le finoana anatiny ao a le karazana finoana hoe sitrana androany mandray fanasitranana amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity androany. Ary rehefa hitan'ny Paoly fa nanana finoana hositranana io lehilahy io tonga de zao voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny 10:10 verenantsika hovakiana asan'ny apôstôly 4:10 amin'ny 10:10 de niteny tamin'ny fiamahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao de niatsambotramotra raha lehilahy ka nitsangatsangana. Vao hitan'ny Paoly zany fa nanana finoana hositranana io lehilahy io de tsy misalasala ihany koa ity mpanompon'Andriamanitra ity, tonga de niteny mana hoe o raha lehilahy ao mijoroa amin'ny tongotrao ianao. Niaraka tamin'izay tonga de niatsambotramotra, zany hoe tonga de nitsambikimbikina io lehilahy io ary niaraka tamin'izay de nitsangana izy. Sitrana le aretina natanjaka ny vady taolana tsy nalemitsona izy fa sitrana teny hoe hoa izany. Noho izany reto ary ny torohevitra omenantsika ho faraparanako a ny afatra androany. Ireto ny torohevitra. Voalohany indrindra de izao, ireo teny efa nomen'Andriamanitra, ireo teny efa heninao nozarain'Andriamanitra tamintsika, nomena tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra na novakianao tao anatin'ity baiboly masina ity, na reo toroteny efa renao tahaka an'ilay lehilahy nalemy tongotra de izao mila etsehanao amin'ny finoana de hiteraka vokatra ho anao. Jerevo le kapiteny Romanina nitenena Jesosy a de mino fa sitrany ilay ankizy-lahako teny nomena. Be de be ny kristianina tsy mety matsapa vokatra, tsy mety mahita vokatra mihitsy eo amin'ny fivavahana ataony, tsy miova ny tantaram-piainany satria tsy raisiny amin'ny finoana le teny ary tsy mety mihetsika izy, tsy mihetsika izy. Ny finoana nge rehefa tsy arahana hetsika de zava-poana mihetsehanao. Tsy mora nge zany hoe kapiteny fa nangataka tamin'i Jesosy hoe mba omeo teny a de ho sitrany ankizy-lahako e. Tsy mora nge zany hoe olona malemy tongotra hatrany ankibon-dreny fa tsy nisy olona nitorana azy teo fa izy nanana finoana de hitan'i Jesosy hoe nisy finoana, hitan'ny Paoly hoe nisy finoana tao aminy de zao ny tenin'ny Paoly tsangana amin'ny tongotra ao, mijoroa ianao tsy maintsy nihetsika izy de nisy vokatra azo tsapain-tanana. Ka raha tianao andray vokatra ianao ary inoko fa tsy maintsy iovy tantaram-piainanao io, andao tompoko etseo amin'izay raiso amin'ny finoana re teny efa nomen'Andriamanitra, re teny efa nivakianao tatin'ny baiboly de mila etsehana ireo amin'ny finoana de hiteraka vokatra azo tsapain-tanana ho antsika izany. Faro raha tianao ihany koa ho tonga zay rehetrarehetra irintsika, ho tonga zay rehetrarehetra inoantsika de mila miteny atao hoe tenim-pinoana isika mba ho tanteraka. Korinthianina 2:4 (&7 moa de zao mihitsy ny fanamarina ny tenin'Andriamanitra. Korinthianina 2:4 (&7) amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny tenin'Andriamanitra. Zao mivaky ny teny. Ary satria manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia ny teny, satria manana ny fanahy finoana, tsy hoe misy finoana fotsiny ao anaty de ampy fa izao ihany koa zany teneno, manomboka teneno amin'ny finoana. Mino ka de miteny, ny teninao de afaka hitona vokatra anao. Izay ilay antsoina hoe finoana, na mbola tsy nisy zavatra nitranga ara teo amin'ny fiainana de afaka hitranga zany rehefa mitenitsika amin'ny finoana. Tahaka an'le teny Jesosy tenenina nge le aviavy, aza misy mihinana voa avy aminao tsony, matitoko 20 miteny an'izany, tonga de niaraka tamin'izay de maina le aviavy. Gaga ary Petera ny pitson'iny to maina hatramin'ny fakany ty aviavy ty, de teo Jesosy nampianatra ny Petera hoe tsy io natao tamin'ny aviavy ihany koa ny tokony vita fa raha mino anao ry Petera afaka hitranga zay rehetrarehetra tenenao de ndana miteny koa fa izavatra lehibe hitranga. Tena goavana be eo amin'ny fiainanao fa mila miteny, teneno. Andriamanitra ara nge tany amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany niteny Andriamanitra fa hifan'ny teniny na tonga ny zavatra rehetrarehetra nitranga de ozy ny baiboly tsika nge de taranak'Andriamanitra. Izay natsona izay ihany koa natsona Andriamanitra antsika hoe mila miteny tsika
mila miteny amin'ny finoana satria ny teny Andriamanitra raintsika ny teny de nisy ny tenenina Jesosy koa naporisika antsika hiteny eo amin'ny Matthieu 7:20 de hitranga zay tenentsika raha misy finoana ao anatsika ao andaontsika manomboka zao tena anomboka hiteny amin'ny finoana aza miteny zavatra tsy mahomby amin'ny zanakao aza miteny zavatra tsy mahomby amin'ny tokantranonao aza miteny zavatra tsy mahomby tsony amin'ny fiainanao fa mitenena an'ilay atao hoe teny-pinoana mitenena zavatra tsara amin'ny fiainanao tianao sitrana ve ny fiainanao tianao iova ve ny tantaram-piainanao tianao zavatra tsara sy mahafinaritra hitranga ve fiainanao aza miteny zavatra tsy mahomby tsony eo amin'ny fiainanao eo amin'ny hoavinao eo amin'ny tokantranonao eo amin'izay rehetrarehetra ataonao fa hitanao tsara fa iova ny tantaram-piainanao ry havana manarakaraka izay ihany koa de zao ihany koa ny zavatra ambara amintsika itsika aza misalasala eo amin'ilay zavatra rehetrarehetra ataon'Andriamanitra ino fa mbola tsy miova ny Andriamanitra fa Andriamanitra ny teny arak'izay inoantsika ihany arak'izay finoana ao anatsika ihany ny zavatra ataon'Andriamanitra fa rehefa tsisy finoana ao amintsika ry havana de lay tsy finoana de lasa mety anakana n'Andriamanitra mihitsy tsy hamonjy tsy hanafaka ary tsy hanao zavatra amin'ny fiainan'ny olona na de mety mpanafika fotoam-bavaka izy na de mpiditra am-piangonana izy na de mpamaky baiboly izy na de manana ndraiky any amin'ny Matthieu 7:20 manomboka 7:20 misy an'izay tantara izay andegna vakitsika avy hatrany angambany eo amin'ny andininy 7:20 rehefa vitan Jesosy ireo fanoharana ireo de niala teo izy ary noho ny tonga tany amin'ny taniny izy de nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe avitaiza reno nazahoan'le ty izany fahendrena sy asa lehibe izany tsy le ty vala zanaky ny mpandrafitra tsy Marta va no tsy Maria va no anaran'ny reniny ary tsy niary ny anabaviny moa tsy ty amintsika avokoa va izy koa avitaiza mba nazahoan'le ty izany zavatra rehetra izany ary tafitoana taminy izy fa hoy Jesosy taminy tsy misy mpaminany tsy ajaina afatry amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany 7:20 amin'izay vakitsika farany ary tsy afaka nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoandreo averiko ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoandreo any amin'ny dika teny hafa izy de hoe tsy nanao asa maro teo tsy nanasitrana afa-tsy olona vitsivitsy Jesosy tamin'ny fotoana io izy noho ny antony ny tsy finoany ny olona tao rehefa tonga tao amin'ny taniny zay mba nalehibe azy Jesosy de tsy nafaka na de nitory teny na mpianatra tahaka ny fanaony tany amin'ny toerana maro Jesosy Kristy tenany mihitsy nanatrika tao amin'ny sinagoga mba nampianatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny fanaony fa inona zavatra nitranga zao ny tenen'ny olona avitaiza koa mba nazahoany olona eo an'izany avitaiza koa mba nazahoany zany fahefany zany ary taiza koa mba nazahoany zany fahalalany zany ahoana koa naizany mba mampianatra ohatry zany fa tsy ve le zanaky mpandrafitra tsy Maria ve nanarany reniny ny rahalany sy anabavy ve tsy ty amintsika daholo zany ny zavatra hitan'ireo olona nanodidina tao zany ny zavatra tonga tao an-tsainy tonga tao am-pon'ny olona tsy nanatrika teo de aram-parasoratra masina mihitsy ara hoe nanomboka nanamaivana ny amin'ny Jesosy tsy ninony amin'ny fisiny Jesosy tsy ninony amin'ny zavatra ataony Jesosy ireto olona reto ka rehefa tonga ny fotoana mba hivavaka ho an'ny marary hivavaka moka demonia mba hivavaka tahaka ny fanaony tany amin'ny toerana maro Jesosy Kristy tompo de zavatra nampalahelo marary vitsivitsy ny sitrana olona vitsivitsy mba afaka ny antony tsy hoe Jesosy ny tsy teanao tsy hoe Jesosy ny ovo tsy hoe Jesosy manavakavaka toerana fa oziny baiboly manindry mafy Matthieu 7:20 noho tsy finoan'ny olona tao na tonga Jesosy tsy afaka nanao zavatra lehibe tao na tonga Jesosy ke tsy afaka nanao asa mahagaga tao na tonga Jesosy ke tsy afaka nanasitrana olona afa-tsy vitsivitsy tao noho izany asa gaga isika raha am'izao fotoana zao miteny ny olona hoe fandrebirebena na hono ny fivavahana tsy de misy zavatra mitranga koa ny fivavahana satria ny antony no tsy finoan'ny olona nge satria ny finoanao ihany na tonga n'Andriamanitra hiasa na tonga n'Andriamanitra hetsika ka hoy aho zany inona ka ny zavatra manahirana anao inona ny zavatra manageja anao marary ve anao marary ve ny zanakanao marary ve ny vadinao sa misy olana saribahana mitranga ny fiainanao afaka ho tonga aminao zay irinao afaka ho tonga aminao zay inonao fa andaontsika androany tsy salasala tahaka andretolona tany amin'ny tanin'izay nandanan'i Jesosy reto esory ny fisalasalana
esorony tsy finoana, esorony tahotra dia amonjy antsika amin'ny fomagaga io Andriamanitra io. Anao zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika io Andriamanitra io. Ka faraparanako ny afatra amin'izao fotoana izao. Misy karazana mety famatorany démonie angambany ianao. Ohatra, le fanahany démonie izay ataoko hoe takany nahazo an'ilay zanak'ilay vehivavy Kananita, fa nitsitona, minitsinitra, mijaly, tsy hitanao zay atao, efa niantady vahaolana ve? Androany te hampahery anao, afaka ho sitrany io zanakanao io. Mety ianao manokana mihitsy ny tratra an'izany. Misy olona niona taminay efa mibetsaka, hoe rehefa ny amoron-drano dia mihetsika ho azy tonga dia mianjera any anaty rano, feno olatra ny tena. Rehefa akaikina afo tonga dia mihetsika ho azy, tonga dia mianjera ao anaty afo. Hany ka matetika tsy maintsy asiana olona manaraka azy, na tsy maintsy arahana maso foana izy, na ny fianakaviany mijaly satria tsy maintsy manara-maso azy, ary na izy tenany koa mijaly. Misy olona manaraka ankehitriny mety ohatr'izany mihitsy, na manana fianakaviana ohatr'izany ianao. Betsaka ny olona efa hitanay fa sitrana tamin'izany. Ka andaontsika tena ino fa afaka ho tonga aminao zay irinao androany, zay inonao anko, fa mila mino ianao. Mialohan'ny vavahantsika nefa dia anaraka hirintsika amin'izao fotoana izao anankiray. Ao aorianan'io hira io dia mimany ianao fa hivavaka isika. Ary raha hivavaka isika dia izao no teneniko aminao. Na ilay vehivavy Kananita, na le kapiteny, na lehilahy na le mitongotra tany Listra tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly nitory teny, dia ny finoana nananan'ireo olon'ireo daholo no nandraisan'ny fahasoavana. Ary tamin'ny alalan'ny finoany daholo izay nananana tao anaty no nahatonga an'izy ireo tonga tao aminy izay zavatra rehetrarehetra ninony. Dia izany io zany miantso anao hoe mialohan'ny hainoantsika ny tirity dia amafisiko tsara, atao vitan'Andriamanitra fa misy finoana. Za tena mino fa tsy miova Andriamanitra. Imbe dehibe nahitako asa mahagaga tsy takatra saina tamin'ny asa fanompoana sy niraka ampanaovin'Andriamanitra. Mino an'izany fa hoy afoana matsy ny olona izay miaona aminay. Mino fenao afaka anao zavatr'Andriamanitra. Mino fenao afaka manasitrany Andriamanitra. Mino fenao afaka ho resin'ny démonie izay nampahory anao na ny fanahy izay nanakejy ny tenanao io. Mino fenao dia ozy le olona matoa tonga eto tena mino pasitera. Fa isorako an'Andriamanitra lehibe. Na ino ray mandeha fotsiny ary niona taminay ny olona dia afaka ny famatoran'ny démonie teo amin'ny fiainany ka niova ny tantarany. Sitrany any aretina teo aminy ka nandray fanasitranana izy. Dia ianao zany tena ataoko mihitsy androany amin'ny anaran'i Jesosy aza misalasala. Fa manana finoana fa mbola misy zao Andriamanitra zao, velona zao Andriamanitra zao, ary afaka manasitrana anao ihany koa izy izany. Anaraka ny tira anankiray tsitsika dia rehefa avetsika zany dia iroso hivavaka ao antsika ny tenako. No me tu
Isaorana an'Andriamanitra lehibe a izay hira izay ndrenesika izay voninahitra ho an'ny tompo tonga amin'ny fotoana hivavahana ho antsika ny tenako amin'izao fotoana izao fanontaniana apetrako aminao aza mino ve zany ianao fa reha hivavaka ao anao amam-panompon'Andriamanitra de mino ve ianao fa amonjy anao Andriamanitra manoana an'io zavatra saribahana mampahory anao sy nanakejanao aman-taona maro na amam-bolana maro na andro maro mino anko ve ianao fa ampianasitrana anao ny herin'Andriamanitra ary ny herin'Andriamanitra de lehibe lavitra no zay aretina misy amin'ny tenanao mino anko ve ianao fa afaka mbola ilamina ny tokantranonao zay ao anaty fikorontanany hoe efa aman-taona na amam-bolana mino ve ianao ary mino ve ianao fa ho sitrana io zanakanao zay ampijaliany aretina na ampijaliany témoigner io raha eny ny valiny de zao ny teneniko anao tongava aminao araka sy nonao raha afaka mandohalika ianao de tiako tena andohalika mihitsy ianao hoe de apetrao amin'ny fatra marary anao ny tananao raha marary ianao na ny zanakanao raha marary de apetrao amin'ny tratra ny zanakanao ny tananao fa raha misy karazana famatorany demoniana olana ny fiainanao de apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka isika de ekeo Jesosy mba ho tomponao sy mpamonjy fiainao aza atao fombafomba fa atovy amin'ny fonao rehetra vavaka isika tompo ry tompo Andriamanitra raiko le izy hatrizay ary mandrakizay misotranao amin'ny anaran'i Jesosy afaka nitondra zany afatry ny teninao zany mba entiko milaza amin'ny olona rehetra fa tsy miova Andriamanitra mandrakizay tsy miova Jesosy mandrakizay de tsy miova ny herinao tompo tsy miova ny asa lehibe ataonao fa zay nataonao hatramin'izay de mbola nataonao maly mbola ataonao androany mbola ataonao rapitso mbola ataonao mandrakizay mamindrafo amin'ireo olona marary reo olona fatorany demonia reo olona ao anatin'ny ady sy ny olana reo olona marary ny zanany na mikorotana ny fiainana sy ny tokantranony mamindrafo amin'izy ireo fa namasonao meo an'izy ireo ny finoana taka ny finoany le kapiteny taka ny finoany le vehivavy kananita taka ny finoany lay lelana le mitongotra tao listra amindreo fo izy ireo mba tsy ho takan'ireo olona tany amin'ny tanàna zay nalehibean'i Jesosy ka nisalasala sy nyrorosaina ka tsy nentina nanana finoana ary voasakana ny zavatra tokony ho azo ny tany amin'i Jesosy mamindrafo amin'ireo olona miaino mamindrafo amin'ireo olona izay manaraka ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy na inona aretina fanaitainana fivitosana nampahorin'ny olona hatramin'izay na herina aretina famosavina voakanina fampahoriana miala amin'ny anaran'i Jesosy any aretina izany didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy loharanona aretina mitsahatra io aretina io ary ngotako hatramin'ny fakana sitrana ny marary androany sitrana ny fanaitainana manjavitra amin'ny fivitosana sitrana ny aretina anaty ary mandray fanasitranana io olona io leviny zany aretina izany ka tsy miverina aminazy intsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sitranana ny marary mba ho voninahitra Andriamanitra irery any na izy ampahoriany demonia fikorotana mpanambadiana voafatry ny fitrosa voafatry ny olana voafatry ny fakoviana lalina miala amin'ny anaran'i Jesosy zany reo tsy mety mahomby amin'ny asa tao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanaratsy eo ambadika zany ary ho afaka ny olona ary io zanany marary io sitranina io amin'ny anaran'i Jesosy afaka ny loharanona aretina mandray fanasitranana ny olona amin'ny anaran'i Jesosy aoka iseo voninahitra Andriamanitra satria raha mino izy de ho hita ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy sotra ray sotra Jesosy Kristy io sotra fanamasino amen tainy tomponao mba tiako ianao anoratra aminay ilaza fizovavimbelona sy ny toerana misy anao satria za mino be fa sitrana ho afaka inao milohan'ny faranatsika ary aloha de izao misy filazana ireto
ho anao zay manodidina Antananarivo a dia asaiko manokana mba ho avy anatrika anao fitombavaka zay ataonay ao amin'ny fiangonana Refiandrondrakely. Mora hita le fiangonana Refiandrondrakely. Raha kady bahoaka ianao dia Metsinanana amin'iny lalam-by iny dia ahita toerana anankiray ianao akaikina tanimbary eo mihitsy eo fiangonana Refiandrondrakely. Mora hita izany ohatran'ny hoe ho aty amin'ny lapan'ny Prime Ministre. Dia eo le hoe Androndrakely. Isaky ny alakamisy sy ny atalata amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro dia misy fitombavaka ho an'ny olona rehetra tsy hakanafaka na iza na iza. Manasa anao tongava izy tenin'Andriamanitra ho ampianarina ao izy vavaka ho an'ny olona rehetra ao manasa antsika fa Andriamanitra hiasa. Isaky ny alahady kosa dia misy ny fitombavaka ataonay fiangonana Fiandrondrakely amin'ny 9 ora ny maraina, amin'ny 9 amin'ny 10. Fa ny atoandro amin'ny 12 sy amin'ny 2 ora tolakandro. Tsy miova ny fitombavaka. Misy mpanompon'Andriamanitra samy hafa itorin'ny tenin'Andriamanitra. Izy vavaka ho ataonay aminao zay vavaka mahery vaika anovany tantaram-piainanao eo ambany fansorany ny herin'Andriamanitra. Tongava tompoko aza misalasala fa raisiny anjaranao. Io ny numéro téléphone na lara-taribia ifandraisako aminao. Afaka mandefa message ianao, afaka miantso ianao, afaka mangataka vavaka ianao, indrindra fa ho anareo any amin'ny faritany. Fa afaka manoro anao zay tokony ataonao fa aza misalasala fa hamonjy anao Andriamanitra. Samy ho tain'Andriamanitra tompoko amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.